Aterina trano ny arabo toko lasitopoko vavy amin'ity takarivan'ny alarobia ity asaina mpanajana ihany koa ianao tahaka ny mahazatra ny zohitra farandray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ary ny fotoana izay nanokafana ny andron'ny sekoly teny amin'ny kianjabe ina alarobia ity natrehan'ireo olo manakaja maro samihafa eo amin'izay sehatra ny fanabeazana izay moa ity fotoana ity akoatra izay eo amin'ny sehatra ny fampianarana trany ny fanoikevitra nentin'ireo teo anivon'ny CJUM makasika ilay raharaha Berija Ravelomanantsoa akoatra izay hoentina amintsika ihany koa zany ny lafim-baovao manasongadina ny trangam-piarahamonina teny amin'ny fokontany tsy efateny manasanao araka ny fanambara teo anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ny trangana fanafiana amin'ny tampiadina teny amin'ny fokontany roa tao anatin'ny commune ambanivohitra Tsefa Omaly akoatra ny vola ny fitaovana izay najifan'ireo mpanao ratsy tao anatin'ity raharaha ity lehilahy iray ihany koa ny fantatra fanamony ainy. Tokantrano misa telo ny tafian'Jolahy lehilahy manodidina ny 80 taona maty voatifitra voaroba ny vola io ny vokatry ny fanafiana amin'ny tampedina nataona andian'Jolahy teny amina fokontany misa roa ao amin'ny commune ambanivohitra Tsiafa. Omaly manodidina ny tamin'ny 7 ora sasany alina no nitrangan'izany fanafiana izany araka ny tatitra voaray avy amin'ny fianakavian'ireo voatafika. Araka ny fanampanazavana nentin'ny zandarmaria-pirenena dia Jolahy misa 9 ny vimbina Baska Laknikov no nanatanteraka ny fanafiana tao amin'ny fokontany Ambohimiadana sy Ambohitrimbe. Mpivarotra ny voatafika tao amin'ny trano voalohany. Voatifitra teo amin'ny fehany ilay mpivarotra 80 taona ka tapaka mihitsy ny tongony. Namoy ainy vokatry ny ratra nahazo azy ity lehilahy lehibe voatifitra ity araka ny nambarana fianakaviany tetsy amin'ny hôpitaly Agiera etsy Ampefilo. Voaroba kosa ny vola voangon'ity trano fivarotana izay mitetina 4 tapitrisa sy 5 hetsy ariary. Vola mitetina 5 aly ariary kosa ny voaroba tao amin'ny tokantrano faharoa raha toka 2 hetsy ariary ny tao amin'ny tokantrano fahatelo. Nahitana taimbala misa 5 kosa teo amin'ny toeram-panafiana. Ny brigadiny zandarmaria-pirenena etsy Andoharany fotsiny no nandray tanana ny raharaha misokatra ny fanadidina mikasika ty fanafiana teny amin'ny commune ambanivohitra Tsiafa ty.